dia naseho ny adaholy ireo olona mitomany ao anaty afo be ireo, na mpalahelo tokoa zany rehetrarehetrarehetra zany. Dia rehefa nilaza izy fa manaiky ve ianao hanao ny asa koa, dia eny tompoko aho a, nametra tanana tampoka izy a, mitsodrano ahy izy a, mba hanosa ny asa zany a eto amin'ity tany fandalovana ity. Vita zay rehetrarehetrarehetra zay a, dia nasehony a dodododoly am'izay a ireo anjely maro be amina tapotra isa mandray anao any a amboninahitra, manao porozenitra amin'ny sabatra sy ny miaramila amboninahitra miakanjo fotsy be dodododoly, manana ny gradiny tsirairay avy a, zay tena mahavariana ny abetsahany zany a, miorakoraka, manao salut koa, manao porozenitra manoloana an Jesosy. Dia ireo a no nolazainy hoe ireo anjely be dehibe ireo a sy ireo miaramila be dehibe ireo a no nalefako anao aminao a, hiaro anao a mandritra ny andro rehetra iainanao. Dia vita zay a, dia ny taona 487 no nianatra aho a tany amin'ny fianarana teolojika tany Ambohipotsy. Fa zay fa saika tsy hanao pasteur mihitsiny, satria dadanay sy mamanay a dia tena tsy nankasitraka mihitsiny ny anaovako pasteur. Fa zany pasteur zany ozy a n'olona mahantra indrindra eto ambonin'ny tany zany, sady tsisy mpijery zany, tsisy mpiatra zany, tsisy mpiarakary zany, fa mitovy amin'ny 4 fa dia ranomaso zany nandritra ny fotoana ny anarana. Dia 1970 ko volana Jolay angamba izay raha tsy diso aho a, dia nisy taratasy procès verbal milaza avy any Ambohidratrimo hoe zany pasteur kely a sady manao aumônier ao amin'ny Rasalamo zany a no tianay sady laninay a atao pasteur eto Ambohidratrimo. Nefa za mbola tsy tany akory, mbola tsy nahita zay Ambohidratrimo akory, fa dia taratasy fotsiny hoe zany ny tianay, zany ny lanin'ny mpandray fanasan'ny tompo. Dia voatery a nandeha hoe eny ara Jesosy a, rehefa zay sitraponao a dia andeha indray a. Zay tompony tena netombona natongavana tany Ambohidratrimo. Dia efa teo zany a no nanomboka ny fiarah-miasa, satria zany izahay dia nitoko-pira ny fiangonana Onjam-Peo-Marivatana izay miaraka tamin'ny pasteur Andry Natoandro tamin'ny asa fampandrosoana ny tanora, tamin'ny asa fampiroboroboana ny fiangonan'Andriamanitra. Anisan'ny fitaratra mazava be ao man'ny fiangonana Ambohidratrimo ny fivoarana aingana be tamin'ny fitondrany pasteur Andry Natoandro. Dia tamin'izany fotoana izahay antoko-pira no niaraka taminy tany Andaingo nanatrika sy nanatotosany fanambadiany izay teto moa izy zany nakandefo mandry mpampianatra tao amin'ny école primaire publique. Mahafinaritra tamin'izany satria tsisy avakavaka, tsisy natao akilabao, fa dia ny fiangonana mihitsy zany miarana nofona nakany Andaingo, chorale ray manontolo tonga tany a, dia mahafinaritra misaotra amin'ny tompo fa vita tampitiavana tokoa ny fanambadian'izy mivady. Veriko fa miaraka amin'ny olona tsara fanahy fotsiny zany hoe vadina mpitandrina. Hay le fiarahamonina, le kristiana manodidina, araka ny voateniko teo tsy vitan'izay hoe mitsaranao na fitafinao na fihetsika na fiteninao, fa na ny asa manandraikitra koa ary dia mitaky fitandremana eo ny serasera teo amin'ny mpiara-mivavaka, fitandremana teo amin'ny fanompoana, satria tao amin'ny FJKM ny vadina mpitandrina tonga dia nomeny FJKM mandraikitra présidente tsy maintsy présidente d'honneur ny Dorcas. Dia vao miteny hoe Dorcas dia olona efa lehibe.
tena molavola toetsaina vaovao tsy maintsy matotra be kokoa miaraka amin'ny efa reny. Ary ny fotoana ny alana tany Ambohidratrimo indray dia efa taona mony zany tany il 1974 volana juillet aho dia efa niala tany. Ny antony dia zao, nasehon'Andriamanitra nofy, tsika manko hoe mbola mitely amin'ny nofy foana Andriamanitra, zany ma FPVM, ny FPVM. Nahita aho cadre ngeza be volomparasy be Groenland tena marina, feno kintana tsy tahisa, dia misy masoandro, dia misy volana, dia eo ambany indrindra misy sarina sabatra anankiroa izay famatitra tahaka an'izao, tsy mifamatitra fa miona tahaka an'izao, sabatra volamena faran'izay ngeza, faran'izay maranitra. Ary eo amin'ny faratampony zany cadre zany misy satro-boninahitra faran'izay tsara tarehy indrindra, volamena. Ary ary amin'ny farany ambany misy soratra hoe dynastie. Ny atao hoe dynastie raha mijery dictionnaire ianareo dia fifantombiasam-pahefana ataon'ny mpanjaka. Misy mpanjaka io zany dia maty ilay mpanjaka dia misy olo mpanjaka, dia isy olon'io no natao inona atao hoe dynastie. Zay namperitreritra mafy dia mafy hoe inona, anao ve asa-panjakana, anao asa ve politika, zay tsy fantatro mandraky tiany androany, fa dynastie zay no naseho an'ny taona. Fa zao lahady farany zao izy mba hiantsonanao, fa tsisy olo, tsy mahita olona mihitsy hitory-teny any, dia iny any nandeha tany vo nitory-teny tompoko io alahady io taon-dravoangy fivavahana, dia niorakoraka be ny vahoaka atao am-piangonana tsy nifandrenesana ntsony hoe inona anay 400 ny kandidata ao, pasteur kandidata ao 400. Toy zay no lalana nolalovany Dada Randrianatoandro Jean Joseph tany amin'ny FJKM Ambohidratrimo Marovatana, zay fiangonana nanomboan'ny asa fanompoana voalohany indrindra. Nanaona kosa Dada ny fandraisan'ny FJKM ndravoangy fivavahana anao rehefa tonga tao ianao. Ny nandraisan'ny fiangonana ny Dada aloha dia orakoraka be mihitsy zany. Ary inona ozy ny tena mba-programa anao, ozy ny fanontaniana napetraky ny dekona tamin'izany fotoana zany, dia ny programako dia zao ampandrosin'ny tanora, zay ihany ny Dada. Dia norakoraka daholo ny olona rehetra. Azadino aloha fa mahatonga alany taon-dravoangy fivavahana dia zao ihany, tsy mila pasteur fifoazana eto, tsy mila pasteur fifoazana, fa raha vao fifoazana ianao dia 0. Ka za tamin'izany mbola 1974 volana juillet tena mbola tsy tia fifoazana, satria zany nampianarana tany ampianarana, tsy tia fifoazana zany, manimba fiangonana ny fifoazana, zany ny fianarana nataonay. Nekeko sa zany mihitsy ny tena toe-poko, tsy tia an'izany, zay no nahalany atao. Dada Randrianatoandro Jean Joseph sy ny asa-pifoazana, mba tantarao anay hoe Dada ny andohanao tao anatin'izany asa-pifoazana zany, ary nanomboanao niara-ny asa tamin'ny fifoazana WB Manolotrony. Fa rehefa nanomboka an'izay ny herinandro masina, alarobia masina, ny ntson'Andriamanitra, zay hitanareo koa ny amin'ny boky hoe miteny amin'ny nofy Andriamanitra, zay nahatongavany tao amiko tao tamin'ny nofy hazo fijaliana ngeza be 30 cm zany ny tanany, 30 cm koa ny fitsanganana, mamirapiratra be amin'ny 5 alina, tsy nofy zany. Zany ny zavatra nampitahotra indrindra teto ambonin'ny tany, dia lasa nandositra, nitsoka, nakany amin'ny birao nangovotra, tomany, vavaka, tsy mbola nahita zavatra ohatr' zany teto ambonin'ny tany. Vizaka amin'ny 12 alina dia natory kanjo le izy, vao natory
dia niova ho Jesosy amin'izay le azo fijaliana ary io izy nyteny hoe fantatrao ve no miatso anao eny tompoko jereo ny tanako jereo ny tongotro eny tompoko aninona ho anao asa mpiandry tsy mahavita an'izany io indrindra ny anaranay tany am-pianarana manomba fiangonana io manakitaba fiangonana io tsy mila an'izany mihitsy izy tsy tianao mihitsy ny atsokanao satria io ny mampandroso fiangonana fady Andriamanitra moa tompoko no miteny an'izany ho aiza moa ianao ome olona ary ame famantarana fa omba ianao eny ara ozy rapitso amin'ny efatra isy olona marary voan'ny devoly any izay mbola tsy fantatro mihitsy hatramin'izay ohatran'izy zany voan'ny devoly alefako any aminao any ao metra ho tanana izy dia ho sitrana tonga ny apitso amin'ny efatra nirava ny mpianatra iny amin'ny gilipinina any amin'ny rasalama iny le ankizy voan'ny devoly amin'izany lohany ambany ny tanany andehanany tongony ambony tonga tao izy nentin'ny ankizy tao satria dekonina tao ny ray aman-dreniny pastera oziny ankizy vonjeo ty naroako dododolo ny mpianatra rehetrarehetra izy telo mianaka ihany niditra tao amin'ny birao miodikodorotra nireny tandrimo reny izy mitongony any ambony bitabitaka sala am'izany zao ve zany Jesosy ny tena hoe voan'ny devoly fa za kosa ho amin'ny mino fa Jesosy Kristy velona avy any Nazareta tamin'le azo fijaliana mazava be zay tonga tao amiko alina za mino fa ianao zay ka dia metra tanany aminy a Jesosy za tsy mbola mahay an'izany hoe amin'ny anaran'i Jesosy zany tsy nahay an'izany fa le lohany miodikodina reny nataoko hoe tsipaka am'izay le zazavavy eo arineny lahy hoy za nitsy loatra maty ty marina maty ato amin'ny birony lahy faty alahy giadry alahy raha zao ny fandehany Jesosy inona ny ataoko raiso ny baiboly dia niraisiko le baiboly sokafy dia nisokafana vakio izy le feo dia tonga dia nivakiko ao marika 5 io manontolo io ery amin'ny andininy faraleako faraparany ary misy an'le teny hoe ary rehefa nyroany devoly lefa namaloto dia niinjitra tahaka amin'ny maty raha zazavavy dia zay hoe ay ve zany ty tahaka ny maty fa tsy maty dia inona ny nataonao dia niraisin'i Jesosy ny tanany dia arisaina raha zazavavy zao zany ny ataony lahy raiso ny tanany io miditra be ohatran'ny maty io raiso hoy santala mama boridana be dia tana ho anareo telo mianaka makasy an'efitratsy tana misoloakanjo zana no zany no foko dia hoy Jesosy hoe ny alina tonga amin'nofy tsika manko mbola miteny amin'ny nofy foana Andriamanitra ao anao izy anao satsy anao toy za hoe anao aho fa zaho mbola mila zavatra be dia be za tamin'izany masika fiteny mihitsy vavy ny anatra moa masika fiteny mihitsy tamin'izany ary masika fiteny tamin'i Jesosy zany nampianarako anao momba ny nofo izy fa raha vao miteny amiko momba ny nofo ianao dia misy mivoaka avy eo anatin'ny lohako manao hoe zao zay ay veo ka raha misy problema mozozomenao amin'ny andro alina dia izany no averiko aminao hoe zao lazaina ay ary ahoana ny atoandro fa olona be dia be nge ny atoandro zay no natonga azy manao hoe
maka baiboly ozy izy ianao de araka nylazaiko taminao teo tonga de sokafy de petao amin'ny tananao fa iny tanan'ony iny no entiko a anendry ny teny a ilako azy lazain'ny olona fa tsy ato-piso zany ho a Jesosy fa anjenjeny olona am'izany a raha ianao eny zany ozy izy izahako mampanao zany aminao izaho koa no mame mivaliny aminao a de zay mitohirevitra omeko anao a sy ny valiny ataonao amin'ny olona eny ary tompoko zay a netombony fifoazana io tam'zany zay tsy mba misy an'izany mianatra zany a tsisy an'izany mianatra zany za ety a mametra tanana dadatora Martin da ery de Fleur ery de le etomony le anankiray fa tsy tadidiko le anankiray tsy tadidiko ery sady maka marary tsirairay avy mivavaka eo manomboka amy 5 amy 10 amy 1 amby 10 amy 2 amby 10 amy 3 amy 2 amy 3 amy 4 mandoalika za mibebaka za mifona zany mihiraty atao zay ampibebaka an'le olona amin'ny efatra eo a misy rivotra indray mitsoka tahaka an'izany tonga de mioraka le jamba mahiratra alleloia tsangana olemona nery tsangana ty amiko aty kansera sitrana zany fomba atao zany fona raha pitsotray olona efatra marary afaka pitsotray efatra marary ia efatra fona isanandro na andritrana 7 fotoana zay ireo ny asa efa taty elabe tamin'ny 1984 tonga ny lalan'ny Efjekema hoe tsy mahazo manao fifoazana amin'ny Efjekema ianao raha mbola amin'ny Efjekema any an-tranonao atao na any amin'ny akany fa maloto ny fiangonana tratra nyty fanahy maloto entinao ty maloto ny fiangonana eny aro a zay nandonana varavarana tany amin'ny lava tany amin'ny 67 hectara enina ty tsy laina tsy mila nlaly aty tsy mila mpanao mazimaka ty aminay neny lavany eo antadiaviko fa tsy anao zany baiko neny lava eto fa tsy anao de nitoko zitra teo zay nisy enda de ozy amantsy an'le olona miaraka amiko tsika ho a tsy maintsy miona amy 1 amby 10 atoandro zany nolazainy Jesosy tamiko ary mitoko zitra eto zay mandrapatonga ny amy 1 amby 10 paika ny amy 1 amby 10 voky neny lava tanao zany a efa ao ve pasteur Randrenatoandro eny tompoko midira kepoka tsisy nateny reo olona nandrodrokanay ho tranoko soa teo reo faly be izy pasteur faly be mihitsy Jesosy am'izao mandray anao eto zao mandana nareo rehetrarehetra reo a misoratra anarana daholo hotokanana any Akarimalaza eny tompoko a fa izao lazaiko anao pasteur ho neny lava amin'ny pasteur rehetrarehetra eto Madagasikara mpiara-miasa aminao FJKM de no no alan'rindra aroroandy niantso am'izay ny amin'ny FJKM fa nga tsisy fifoazany FJKM letsy misy aiza any manolotrony zao tanàna kely aloha zay ho any zay natokavanay tany tompoko a de mipenipenina nakany manolotrony zay savana nandeha anokana tany mba anatrika fanokanan'Andriamanitra tany makany akabone aho savana dolo ny akanjo rehetrarehetra ary tsy dina ny kabone matory aho satria ny mangatsika be volana o niara-natory tamin'ny par-dessus beako zay tonga ny amin'ny 4 maraina niditra tampoka daholo reo iraka reo savaina amposy norovitina daholo doublure-n'io par-dessus koa norovitina daholo rehefa mety rampona akanjo ny rehetrarehetra fa misy taratasy avy any manao hoe ataovy ampivaky batsilana fa le lamy firongoody io fa feno ody hatramin'ny colne hatramin'ny inona vakio dodaholo hatrany anaty hatrany amy doublure rehetrarehetra any
potika mihitsy le pardesiko ny andro mangatsika zay vao nandoalika izy efa da hoe fona pastera avy tsy marina ity fanasike tananao avy any tanana rivo ty zany no mampalahelo anay izy ka dia mandray anao zay mba ho isan'ny namanay am'izay dia zao ny teniko zao n'izy rehetso tsy fantatro zay valiny fitsarana androany fa raha ohatra hoa ka tsy tiany manolotra ontsika fa mpanao mazy dia efa atodio miverina ny tomobile ary azalana mihitsy ny entatsika fa eo koa nareo mandro varo eo tokotany eo fa aza miala mihitsy za ery ambany ery raha ohatra hoa ka dorako ka miakatra ny setroka dia nekentsika zay dia avereny ny entatsika any an-trano fa raha tsisy setroka mivoaka ianao fa hitanareo miazakazaka amin'iny lalan'inona mamonjy anareo dia fa raiso ary ananinareo fa oditsika tsy mila tsika ankarinarivo manolotra ony nanomboka tamin'ny 5 zany fotoam-pavany zany fitsarana ny dada fotsiny tsisy afa-tsy dada mpanao maziony ianao porofoy fa tsy zany dia ianao ony mpijangajanga be porofoy ianao ony pisoloko volan'olona ianao ony manova ny taratasy rehetrarehetra io manjary vola na ny vola manjary taratasy tsy hitatsony amin'ny telo mbola tsy nianakanony zay niditsy mpaparaboty jaona tezitra be avy any atramo zao amin'ny telo zao mbola viravirainareo fo ny olona io tsy sitrapon'Andriamanitra zany ny tsara ny rahalanareo zany nareo tanamody pastera tsy maintsy mpiandry ianao ary anao mihitsy notokanana iraka voalohany indrindra avy any Antananarivo tampina teo ny domy zay isakafo za nytady ahatra maina am'izay odorana zay ampiretina tsy mety mirehitra ampiretina tsy mety mirehitra ampiretina zay taratasy tany amiko no nidora zay vao nirehitra vao niakatra le afo teka sy nandia am'izay ery ambony be ery amin'ny famolona niteka sy nandia daholo andravoangy fivavahana tamin'izany nentina am'izay nientana atory zany ny fahoriana tompoka ny terrain zany fifoazana zany tao andravoangy fivavahana tsy takona felina fa dia ny robo fatratra ny fiangonana FJKM andravoangy fivavahana tao anatin'ny fotoana ny tandremanao nanomboka amin'izay ny fanenjehana ny fanaratsiana samihafa ary ny afara tamin'ny fandroana mihitsy moa zany tamin'ny taona 2012 inona marina ary ny zavatra tena nitranga tamin'izany fotoana zany fialakeam-pitantanana ny fiangonana tao FB FJKM nitondra taratasy mpitandrona menada izy nitonga tao nitondra n'le taratasy milaza ny tsy anekena intsony nitondran'ny mpitandrona andrinatoandro Jean Josefa ho eo amin'ny toerany mampitandrona azy eo amin'ny FJKM andravoangy fivavahana fa dia ho sorona hiala tao izy nanomboka teo dia nijoro ny komity mitaky ny famerenana ny dadarandrenatoandro ho aminatin'ny fiangonana satria nanomboka teo zany dia efa nisy ny hoe fanesorana azy tsy hitandrina intsony tao andravoangy fivavahana dia tonga ny fotoana nisy ny fifanenjehana mafy be tao anatin'ny fiangonana niditra ny minisitra maromaro tamin'izany fotoana androany ny ministry ny atitany ny ministry ny filaminana anatiny ny foibe FJKM ireo mpiara-miasa rehetrarehetra taminy velona ny fisamborana voasambotra voalohany dada Randrenatoandro Jean Josefa pasteur Sasa pasteur Randrena Solo Dieudonné Andremato Max Avonel Andreatsilavo pasteur Solo Lalao dia za sisa no any tavela satria za koa mbola niaraka tamin'ny nametraka ny paikady niaraka tamin'reto namana tanora tao anatin'ny firaisan'ny sampana raha ny samborona ary zay ireo
de teo aloha pastera de efa mifampijery zahay de zao ny teneniny ianareo efa tenenina fa tsy mety nareo ianareo efa manomboka matahotra le ray aman-dreny zany hoe efa traumatisé mihitsy izy zany zay ny tena marina mba atsotran'le izy de izy ny raisiny anina voalohany natao ankety voalohany de na de teny foana moa ny ankety sy ny namany zany de nivoaka tao izy de tena atsemboana tsy atsemboana ary avy natao ankety izy a de izahako no natsona nanaraka maksa intelo ny antso ny anarako izy losy de mahazo atsika ty zany hoe le ray aman-dreny zany teo de efa nanomboka mipararetra de avy am'izay le anankiray ny teny tamiko hoe zao loha nisy pastera o zao zay enao tsy afabela mpanonga-panjakana noho zany a go alefa ny atsefa ianao 5 taony ianao ny hoany atao veloma am'izay ny vady aman-janakao tena tora kovotra mihitsy ny a tam'izay fotoana zay tsy mbola nahita zany tsefa zany a hatram'izay zany hoe le atao zany zay mampalemy moraliny mipastera mihitsy nefa misy en jesosy teo nampahery azy a nisy anay komity koa vahoaka an'Andriamanitra rehetrarehetra zay tsy niala taminy a zay anisan'ny nafinaritra teny nafinaritra amin'ny pastera koa de ty hoe nanao alahady maty zay tao andramako vavahana ary tena tsy nisy olona tonga mihitsy ny taony kosa aloha tsisy faly izy tam'izay hoe niaraka taminy zany le vahoaka an'Andriamanitra zay aloha de point anankiray a efa nahafalifaly azy zava-dehibe moa satria izany ray aman-dreny lehibe zany dadan'andreny atoandro a de niveritsika fa hoe nitondra atsika ara-panahy anisan'ny fitaovana naomby teo ampelantanan'Andriamanitra namonjena atsika satria izay zao de ijoroka vavolombelona fa raha tsy niditra ny vavaka mihitsy niaraka taminy tsy toy zao ny fiainana satria efa angamba efa tany am'izao tontolo zao efa very izay satria efa nilazolazon'ny aretina tam'izany fotoanandro zany a nytiako tenenina amitsika ry havana de zao raha tianorina zavatra tsara ianao tahaka nahazo an'ny apôstôly Paoly a Silasy a ny apôstôly Petera rehefa nilazan'ny marina ny tena miara-panangy de inona nataon'ny olona tonga de nigadraina fotsiny zao reo ka ny zavatra vokatry reny le fampigadrana ny dada randrena atoandro sy zay endareny zany ry havana dia tsy natao fotsiny hoe gadraina fotsiny fa nataon'Andriamanitra mihitsy hoe tsy maintsy atao an'izany ianareo de rehefa natao an'izany zahay a dia lasa nalahelo daholo ny olona tao am-piangonana indimy miditra nge fiangonana tao Andravoahangy tam'izany fotoana zany de nalahelo tao daholo ny olona anakaka nohon'izay nifindra tao amin'ny tany nanandrano a de lasa tany tao daholo ny olona hoe fa nahoana kosa ary ny olona reny de gadraina za tsy teniny anary fa de efa misy moa tam'izany radio nanitsikitrika mihitsy hoe fa inona ny antony anagadrana an'ireo olona ireny aminay moa zany de efa tsy gaga satria ary-tsoratra masina rehefa tena te hijoro amin'ny fanomponan'i Jesosy ianao de tsy maintsy mitondra fahoriana taorinan'izay ady mahamaina atrehan'izay de tapitra treo ny fiarahan'ny dada randrena ataon'ny Jean Joseph sy ny FJKM satria noroahana tsy ho mpitandrina ny fiangonana Andravoahangy fivavahana intsony a i dada randrena atoandro Jean Joseph ny orona nanomboka teo ihany koa tanànan-drano noho ny famangin'Andriamanitra ary nirotra ny vahoaka an'Andriamanitra tamin'ny fitondrana ny anjara brikiny ananganana ilay fiangonana-dehibe vaovao antsoina hoe FPVM na ihany koa fiangonana protestanta vaovao eto Madagasikara. Ireo vahoaka maro be ireo misaotra azy noho ny fitiavany ny risim-pony indrindra fa ny fifaliana manao ny asan'Andriamanitra ka dia ngantsika rehetrarehetra tony zao mbavaka mba ho vita soava tsara saotra tompo tonga tentsika ny taona 2011 novambra vahoaka zany vahoaka be dehibe mbola taty fotaka azy vato kely ny teto tam'izany mbola tsisy nininy vahoaka niditra indroa tsisy nanam-poandro zany teto amin'ity toeran'ity orakorako zany vavaka zany tomany zany ranomaso zany fa tsy maintsy miona amin'Andriamanitra faly amin'Andriamanitra ravoravo amin'ny lalana itondran'Andriamanitra ny FPVM rehefa tonga teto dia akory amin'izay ny hafanampon'ny olona
mitondra ny brika, mitondra ny sima, mitondra ny vatokely, tsy taitsony fotoana fohy fotsiny dia mbola natao iny fianaran'ity, mbola karazana chapiteau mbola riny parachute riny ny tafony ty ambany rina ty tamin'izany fotoana izany. Fa vahoaka, tena vahoaka, nanao fotoam-pivavahana indroa zany isan-kerinandro vetivety. Ny roborobo fatratra ary niparitaka nanirana ny Madagasikara ny zanam-piangonana sy ny vondrom-bavaka FPVM nanomboka teo. Mbola tsy tapitra nefa ny ady sy ny fanenjehana n'izany lehilahin'Andriamanitra izany ka dia ny taona 2012 nakatony fitondram-panjakana ny fiangonana FPVM na ny fiangonana protestanta vaovao eto Madagasikara tamin'izay taona izay. Nandritra sy melony fanakatonana moa dia ny ombom-bavaka hatrany ireo kristianina natao amin'ny FPVM. Ny vavaka ihany hoy ireto mpiandrona no afaka manova zavatra ka ampisokatra indray ny fiangonana. Latsaka dimy zao tonga eto an-toerana ny hoisena ny vaditany nanakatona ny fiangonana nomena fotoana eo amin'ny adiny iray eo moa ny tompony andraikitra atao amin'ny fiangonana amoaka ny olona rehetrarehetra sy hanala ny entana rehetrarehetra azo esorina atao anatin'ny fiangonana. Raha amiko manokana aloha dia tena malahelo satria raha ohatra ka fitezena ampanana atao an'izao mampalahelo. Tena za tena marary mihitsy ho foko satria za zao olona mpivavaka ato kristianina malahelo nena zany miangaviako dia mangataka amin'ny filoham-pirenena raha azo atao re lela-paladianao aza idiana ny fiangonana fatatony nanova ny fiainako. Tomany teo tokotany ny vahoaka rehetrarehetra nasiana fitomboka vavahady fa mihidy taninanandrano ranomaso zany maro be ny tapaka lalan-draha, maro be mitondra kilema natapaka lalan-draza mbola velona ary malo be ny tena nisotro leleko maty mihitsiny mba hiaro ny voninahitr'Andriamanitra ny taninanandrano. Nampalahelo ny tena mampalahelo zany tantara zany tamin'izany fotoana zany. Nikatona zahay, katona nandritra ny efa taona zany hitady toerana eraky ny fokotany eraky ny zo na sekoly na trampokon'olona na inona nandanan'ireo vahoaka be ohatrany vitsika ireo iangona isaky ny fokotany dia efa nataon'i Jesosy moa zay manao hoe samy manao tranolay daholy. Io tranolay io kaika hipiritsaka isitrika aly atokantrano daholo ohatrany vitsika ny fiangonana rehetrarehetra vavaka an-dranomasina isa-tokantrana isaky ny fokotany. Tao anatin'izay 3 taona sy tapany katonan'ny fiangonana FPVM izay ihany koa no natapaka ny fiara-miasan'ireo iraka 5 sy ny toby lehibe manolotrony tamin'ny dada Randrianatoandro noho ny amin'ny tsy fanekena izy ireo ny fampianarana dada. Tsy miova olo eny fonon'olona any miofa sa tsy miova tsy aralasan'olona ny tranontsika. Nanahoana ny fo aloha nanahoana ny fo narary sa tsakany tana zenita fa tena narary anao zao narary tena nitomany mihitsy any an-trano ara misy tapaka lalan-drano nalahelo tena nivokona mihitsy ny tanana hoe tahaka ny tany ototondry nefa dia ao ny tomponay nampitony azy ary misaotra nareo rehetra any foko manontona fa tena olo kendry nanana an'Andriamanitra tokotsika alalao amin'izay daholo ny toeranareo fa andohanika itsika salamo fa sivy amby zato.
7 aprily 2024 no siniavin'ny ministra Masimana fa afaka miasa sy mitory ara-dalàna ny tenin'Andriamanitra eto amin'ny Repoblika Madagasikara indray ny fiangonana protestanta vaovao eto Madagasikara. Misotranao nanome an Jesosy Kristy zanakao malalanao izay tonga isan'andro nanjoizoy teny amin'ny lalan-tsarotra rehetra naleanay. Niondrika izay tamin'izany, nijoy ny ranomaso tamin'izany, nivala ny fivavahan'izy ireny. Tonga ny fotoana fanafananay rehefa nitomany nandritra ny 3 taona sy tapany izahay. Tsy nahafoy anay ianao, soko malala. Tsy namela anay horery ianao tany amin'ny vondrom-bavaka rehetra nisy anay. Fa isan'andro isan'andro anao dia niteny nampahery anay. Aza matahotra, izaho ihany mbola hamonjy anareo ary hanafaka anareo. Ela taminay voatonga izany fanafana izany, fa nampivavaka anay izany Jesosy, nampivavaka anay izany. Tonga ny fotoana ankehitriny hanehoana voninahitra fa ny any oloko izay efa nivodiko tsy mba hariko ka naovinanao vinany tarainy izahay dia niteny mandrakariva taminay ianao hoe na mbola tsy mangataka akory azy ianareo efa fantatra ny rainao izay ny an-danitra izay tokony ho anay. Tonga androan'ilay tokony ho anay, falany fonay. Ny 3 Jona 2024 azonao ny fanalahidon'ny fiangonana. Fotoam-bavaka voalohany no nataonareo tetsetanana an-drano, nanamarika ny pasteur ny fahitananao faly sy ireo mpino marobe nameny fiangonana. Rakotra tanteraka ilay fiangonana, efa zary nangina hatramin'izay. Nirotsaka ny ranomaso ary nanatrika ny alitara voalohany izay nisy ny fahagagana ny seteto ianao pasteur. Reto naniranareo tamin'ny fifiderana tokoa. Ndrarakopana ny vavaka ary tsy tana fa dia ranomaso no nanondraka ireo rehetra ireo. Ety am-pamaranana inona kosa dada ny afatra izay ho ampitainao amin'ny zanakao izay fa mielo-patrana manerana an'izao tontolo izao? Ny hitako zo raha mijery noavy tsika, satria tsy maintsy mijery noavy ihany, ny zavatra efa hita zao ny fananantsika radio. Tena namonjy fanan'olona maro, nampivavaka olona maro mihitsy nandritra ny confinement ny radio. Zay solantsika n'Andriamanitra fa na dia nioboka arytsika dia rehefa misokatra kely fotsiny dia vahoaka marobe daholo no mamonjy fiangonana. Mamita fiangonana ary any ambanivohitra any ao anatin'ny confinement, nafinaritra daholo zany. Ka ny fisian'ny radio aloha dia mbola ataontsika izay hanatsarana azy faran'izay tsara indrindra mba azahoan'ny be sy ny maro na tambanivohitra na tantsaha na iza na mpianatra na inona maka toro lalana sy toro-hevitra indrindra fa ho an'ny fiangonana. Dia zay mbola ho ataontsika mirary soka mirary kosotsika mba ho tonga hatramin'ny farany izany targetra hitoriana ny filazantsara amin'ny alalan'ny aina aman-jery zany. Ary ny televizion koa tsy ho ela dia efa ho tonga fa dia mivavah mafy tsika rehetrarehetra mba ho tanteraka izany. Tompokoa ho voninahitran'Andriamanitra sotra tompo. Ny afatra dada farany amin'izany tantara lava be dia lava be zany nandritra n'izany 50 taona zany dia zao ihany miteny amin'ny nofy Andriamanitra. Zany maha FPVM ny FPVM nanaovana niny boky hoe miteny amin'ny nofiny Andriamanitra. Any no ahitanao fa na inona nofinao dia saika ny akabiazan'izany dia afatra Andriamanitra daholo. Ny soratra masina mazava tsara ao amin'ny Joba 7:30 andininy 4:40 ka hatramin'ny 7:20 zay milaza lalak'izorana mazava tsara mihitsiny fa ny nofy sy ny tsindrimandry ihany
ny fomba hitenenan'Andriamanitra amin'ny olombelona leto tany fa tsy tandreman'ny olona. Zavatra mampalahelo an'Andriamanitra mihitsy zany fomba tsika olombelona zany. Manoro lalana atsika izy fa tsy mety mandeha tsika. Manoro hevitra atsika amin'ny nofo izy fa tsy mety mandray tsika. Sasany ravikazo no meny, sasany vavaka no atao, sasany fibebahana mafy no atao, dia sitrana dododola rehefa manaraka ny teniny itsika. Nitondrana ny TFPVM ty nanomboka hatramin'ny voalohany ka hatramin'ity mandraka ny androany dia nofo dododola nitondrany atsika amin'izany rehetrarehetra zany. Ka mirary soa antsika rehetrarehetrarehetra na roviana mbola hiteny an'Andriamanitra anao amin'ny nofy aza ataonao tsinotsinony zany. Fa mahery Jehova any amin'izay tany rehetrarehetra misy azy, ary ho an'izay rehetra mino dia hainy mino ny zavatra rehetra. Zany hoe hainy mino ny manaraka ny tenin'Andriamanitra, ny manaja ny tenin'Andriamanitra. Ary rehefa manaja ny tenin'Andriamanitra ianao, angatao izay angatanao ninonina hoy ny tompo fa omeko anao zany. Sotra tompoko dia tsodrano antsika rehetrarehetra FPVM natolotry dada mba mahalevo mahalasana amin'izay ianao tia ny lalana ho Jehova. Tsy mahita lalana fa tsy zay ianao hitia ny lalana, izory zany, andehano zany, fa ino mahasoa ny tany sy ny firenena ary ny fiangonana izay misy fifoazana ihany no vanona ary matanjaka ary amonjena anty Madagasikara ity. Voninahitra an'Andriamanitra amin'izany. Raiso ny tsodrano. Itahy anao ny Jehova ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehova. Ka amindra fo aminao naiza le anao rehefa PVM. Anandratra ny tavany aminao ny Jehova. Amindra fo aminao foana izy, na amin'ny andro na amin'ny alina, naiza le anao. Jesosy zokonao malalanao kosa hiteny aminao hoe hivavaka ho anao mba tsy ho levona ny finoanao rehefa PVM. Sotra tompo anao ny deranao ny ajanao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Voninahitra ny an'Andriamanitra rery any. Alleluia. Masina Jehova tompony maro, enitra voninahitra ny tany rehetra. Amen. Tanteraka tokoa izany amin'ny anarana Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Sotra tompoko maheresaka. Ao anatin'izany tantara ny dada sy mama izany tantara nandalo fisedrana tena niaritra ny fitsapana tokoa nandritry ny fotoanandroandro fanokafana ny efa fandimby ny fampiarahaba teto reo ray aman-dreny rehetra ato anatin'ny sahany FPVM fa sotsika dia anaraka reo ray aman-dreny anankiroa izay ivelany ato amin'ny FPVM tsy afaka nankatia fa hanolotra kosa ny fiarabana ny firaritsoa ho an'ireto ray aman-drenitsika ireto. Atao foana ao anatin'ny fonao, ao anatin'ny sainao, ny tantara izay narahanao teo, tsy tantara fotsiny ohatra nijery film tamin'ny télé ianao, na mihaino tantara amin'ny radio, fa tantara tena niaina nyreto ray aman-drenitsika ireto zany. Nofitinina ihany iny misy ny tantara iny vidéo mbola ho avoaka ho arinao lavalava kokoa noho iny eo am-panomanana n'izany ny komity dia ho amidy amintsika rehetra ho ampahafantarana antsika eo ihany zany fa ny boky miteny amin'ny Nofy-Andriamanitra no efa mivoaka nanomboka tamin'ny zoma teo efa amidy amintsika rehetra amin'ny vidiny R5,000 ariary. Dia anaraka izany fiarabany izany tsika izao. Voalohany dia misaotra an'Andriamanitra tsika noho ny fahasoavany sy noho ny fitahiny na tratraran'ny ray aman-dreny mpitandrina Randrenatoandro Josefa ny 50 taona ny tandrema ny asan'Andriamanitra izao. Isaorantsika an'Andriamanitra zany ary dia miaraba ihany koa ny ray aman-dreny mpitandrina amin'izao fa 50 taona tao anatin'ny sehatry ny fiazakazahana amin'ny famonjena ny fanahin'olona amanarivony, amanaliny, amanitsiny, amanapitrisany no tonga tao amin'i Jesosy tamin'ny alalan'io ray aman-dreny io. Isaorana ny tompo ary ankasitrahana izany.
mirary izay ny mbola hoela velona hatrany ray aman-dreny ary mbola hitoy hatrany ao anatin'ny azakazaka omen'Andriamanitra fahasalamana manokana hery manokana ary ositra manokana ary mbola vita apiditra fanan'olona maro amanetsy ny amanaliny ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary hiara hiazakazaka hatrany amin'ny sehatry ny fitoriana filazantsara. Mahomby aza pasteur ary tena mahomby aza mihoatra lavitra noho ny tahin'ny tompo anay ane ary mihoatra lavitra noho ny ampiasan'ny tompo anay ny mbola ampiasan'ny tompo anao amin'ny andro rehetrarehetra mbola tombonandro men'ny tompo anao ny vady amanjanakao sy ny ankonanao. Mirary sokoa ny fiangonana FPVM rehetra manerana ny Madagasikara sy erak'izao tontolo izao ahita fahombiazana nareo mpino rehetrarehetra miorena tsara aza miova mijoroa amin'ny sitrapon'Andriamanitra mahefabe mandrakariva ary toy izo ny azakazaka ho tahin'Andriamanitra daholo veloma tompoko tahin'ny tompo. Ho an'ny pastera Randriana Atoandro efa 50 taona ianao irak'Andriamanitra mitory vaovao mahafaly filazantsara amin'ny olona sitrak'Andriamanitra izany matoa fotoana lava be toy izao no mitory zany tenin'Andriamanitra izany ka dia ho tahin'Andriamanitra anao satria fanomezana izany fiantsoana masina izany tsy isika no tompony asa iraka ihany isika na ianao pastera na izao mompera iraka ka enganie mba ataotsika io asa mahiraka atsika izany ampamendrehana ampamarinana amin'ny fahafozantena sy ankasahihana indrindra amin'izao andro sarotra izao satria ny tenin'Andriamanitra dia manan-kery mandrakizay ary ny tenin'Andriamanitra maranitra indrindra ho an'izay tsy manaza ny namany na izay manitsakitsaka ny zololombelona ka dia Andriamanitra hitainao pastera Randriana Atoandro ka ho ela velona ianao sy ireo rehetra miara mivavaka aminao amin'ny fiangonanao samia ho tahin'Andriamanitra isika. Tsara ny manompo an'Andriamanitra ry havana ary tsy diso anjaranao izany tsika satria ny avy any velany ary reny miarahaba misaotra makasitraka amin'ny rarosoa fa n'izao ray aman-drenitsika izao ndrindrana mofatsika zanany ampanahy izay efa nigoka sy nandray ny fahasoavana sy ny fitahim-panahy maro isan'andro ka noho izany tonga ho fotoana fanaovana ny fanatitra isika izao izay manome am-pifaliana izay no akasitrahan'Andriamanitra. Rakotra voalohany sy faharoa tatazana eny am-pitoerana dia mijanontsika fa isy procession rehefa avy eo dia mbola ho azavaina eto amin'ny fomba fanaovana ny procession fa ao anatin'ny fanatitra fanatazana amin'ny fanatitra dia mihira ny sampana avy any Akarobata FPVM avy any Akarobata ary ao anatin'ny fanaovana procession dia miomana sady koa fahirina nareo zanaka avy any vato.
benitafuna izay nataonao taminay fanamatas maonena tsy vola fotsy tsy volamena tsy mbano lavina fanekena hibebakasy anetsy tena ritsopo azia mantraya misatrana utkozay nuhuna benitafuna izay nataonao taminay fanamatras maonena tsy vola fotsy tsy volamena tsy mbano lavina fanekena hibebakasy anetsy tena Sumpo Andriamanitray Satrano atolotray Manabitaby sombinana Raovina yamvotonga say Sumpo Andriamanitray Satrano atolotray Manabitaby sombinana Raovina yamvotonga say Jesus izokina malala mula marra mudadal Ninimikipitstelala mifusa fakal Tuzina fona nefidisi Salfi uvana decimis Zesosi ala zakonau Mulati miuma chamso Zesosi zukina malala Mula marra mudadal Ninimikipitstelala mifusa fakal Tuzina fona nefidisi Salfi uvana decimis Zesosi ala zakonau Mulati miuma chamso Emarenas maflu Manabitabi sumbinana Ravina yamvotunga say Emarenas maflu Manabitabi sumbinana Ravina yamvotunga say Efa vita ve ny drafotra tompoko? Ireo samprosesotsika rehefa avy eo famelohan'izany dia misy fanentanana kely ataoko. Ny fiangonana protestanta dia olona tena miorina amin'ny soratra masina ary makatoa ny soratra masina. Anisan'izany ny fiangonana FPVM izay mbola mino fa miteny Andriamanitra ary miteny amin'ny nofy sy miteny amin'ny alalan'ny soratra masina. Ka raha vao zanaky ny FPVM zany dia mila makatoa an'izay teny izay. Dia eo amin'ny Salamy 420 misy teny manao hoe nareo manohy azy an Jehova ny tany aniza ho ny tany sy ninona aniza zany ny poketranao an Jehova aniza ny vola ao anatin'ny poketranao aniza ny volany amin'ny banky ny zavatra rehetrarehetra nananao zany aniza tonga ary ny fotoana ilan'ny Jehova ny azy
dia omeo any Jehova zany amin'ny alalan'izao processus zao zay aniza fa ilany zany hanohanana ny mpanompony satria manahoana zao ny oabolatsika ny azony vanoko lakana hony zany a isika no nandray fitahina sy fahasoavana zany dia avy amin'izy fananatsika n'izao ray amandrenitsika izao ka mila tohanana izy mila karakarana izy ary ny fanohanatsika azy dia ny fanomezana ho an'i Jehova mba hamitana ny tranon'izao ray amandreny zao a dia ataovy zay azo mitananao rehetrarehetra ho voninahitryilay Andriamanitsika fa fa niasa ho atsika io ray amandreny io nanolotra ny tsara Jesy nandray tamin'io dia mandainga raha mbola mino ihany fa Jesosy no miasa ao anatiny io a zay nandray azy rehetrarehetra dia nahazo fitahiana nahazo fahasoavana raha mba nisany nahazo tamin'izany ianao a dia avy be ho an'Andriamanitra zay ary fa ao anatin'ny fanatanterana ny processus zany a dia manao ny anjara hirany a ny avy any FPVM Ivato ao anatin'izay a ny ray amandrenitsika dia faly mizara ny sosiny mamy amintsika rehetrarehetra ka ao anatin'izay fanaovana processus zao a dia misy fizarana vatomamy a ho raisina ho any zanakitsika rehetra manambara zany fa ny mamy sy ny soa dia mbola toy ny fizarana zao ray amandreny zao a ho atsika rehetrarehetra dia mahazo to daholo This
misy fiarabanafoy nataon'ny ray aman-dreny mpitandrina izay ho alefantsika vetivety koa fiarabana ny dada sy mama ivelan'ny tanina nan-drano atao anatin'ny sahany FPVM ho arahantsika vetivety izao. Moi je serai toujours avec toi. Tu marches devant moi, je te suis pas à pas. Je donne mon temps pour toi Jésus, pour mes 50 ans de joie, de bonheur avec toi. Oh Seigneur, me voici, je m'offre à toi le restant de
servir encore plus qu'aujourd'hui. Isorana be tabe ny avy amin'ny FPVM Tsimbazaza miaraka amin'ny pasteur lay no nanolotra antsika an'izay hira teo izay. Ankasitrahana feno koa ianareo sampana izay natsoana tonga ny fanoana ny fanotrina tamin'izao fanokafana fahadimapolo taona ny tandriman'i dada sy mama zao iverenany eto ihany ny fankasitrahana ho anareo avy ao Iavoloha, ny avy any Ivatso ary ny avy any Ankarobato. Dia toy izao reo tatitra arabola voaraitsika nandritra iny herinandro iny voaray atao amin'ny pasteur Marcelin dia ny totaly 31 489 500 FMG izay mitsinjara ho toy izao ho an'ny dada sy mama ny 150 000 FMG, ho an'ny tranony dada sy mama 500 000 francs, tranony dada sy mama avy any amin'ny FPVM avy any Ampitandranomasina, avy any Allemagne, Argenteuil, Toronto, Canada, avy any Belgique 30 251 500 francs, ho an'ny fiangonana Taninanandrano 438 000 FMG ary ho an'ny sampana CFF 150 000 francs. Ny voady voaraiky kosa tamin'ny herin'ny androany dia 2 665 000 FMG ary ho an'ny trano dada sy mama avy any amin'ny FPVM any Toulouse, France dia 200 € na 4 703 000 FMG. Ny atao amin'ny pasteur Marcelin 500 000 francs, ny fitambarany vola rehetra azo zany nandritra iny herinandro iny ho an'ny ezaka famitana ny trano dada sy mama dia 38 119 500 FMG. Misy koa avy any Canada izay natolotra manokana ho an'ny dada sy mama amin'izao fahadimapolo taona nampitandrina zao dia avy any amin'ny FPVM Canada $1684 canadiennes na 23 616 500 FMG. Ny teo amin'ny fanokafana kosa an'izao fahadimapolo taona izao izay nataontsika nandritra ny 3 andro dia tamin'ny zoma dia izao ny rakitra voaray ny maraina dia 5 53 000 FMG tao anatin'ny fiderana kosa dia 3 710 000 FMG izay ny zoma. Fa omaly kosa tao anatin'ny takariva pitahiana dia toy izao ny famomezana izay natolotritsika ho an'ireto ray aman-drenitsika ireto. Tao anatin'izany ny nisy ny ciment izay 25 sac, ny fasika 5 mètres cubes, ny impression izay natao tamin'ny valopia na nentondrana ny fanatitra dia nisy nanao maimaim-poana izany ary loko 520 kilao. Ankoatran'izay dia teo ny vola sy ny tonona izay nitanterahany rehetra tonga tao amin'ny takariva pitahiana izay nahatratra 473 386 000 FMG. Ny fitsinjaran'izany dia ny vola azo chèque CSP sy voaray dia 254 865 000 FMG ary reo kosa nanao tonona satria napetraka ny amin'ny fotoana ahafahany tsirairay mandoa dia 222 525 000 FMG. Dada sy mama menakavy ny komity ny fankalazana fahadimapolo taona dia manao hoe tona ny fisaorana feno atsika rehetra teto amin'ny Foibe, tao amin'ny fitandremana rehetra manodidina ny Tananarivo, manerana ny faritra eraky Madagasikara, eny hatrany Ampitandranomasina tamin'ny fiasakazahantsika ny fidodododontsika tao anatin'izay fanokafana izay nanatanterahantsika sahady io ezaka ngeda be io. Andriamanitra manakare-pahasoavana ny hamaly fitehantsika rehetrarehetra ary ho tosy ho tanteraka amintsika tsirairay avy any tenin'Andriamanitra izay miteny hoe hita izay manisy soa anareo teny foana moa dada sy mama hoe izay tsy havaly fity fa ny tena izy dada sy mama anjarana izanaka ny mamaly fity anareo ary no atolotray ara mety tsy havaly fity tehaka mafy be no atolotsika an'Andriamanitra mba ho voninahiny izany rehetrarehetra izany. Rehefa manao anniversaire tsika inona tsy maintsy misy ao anatin'ny tokantrano
misy gâteau a mba misy gâteau kely eo a hoentsika kalazana ny fahadimapolo taona ny tandremany dada sy mama hitsangantsika anao nira joyeux anniversaire ao anatin'izay sady mitehaka dia ho avy eo a ny gâteau a hoentiny komity a ao arinan'izay fanapahany dada sy mama ny gâteau zay a dia mangataka ny oindia anatanteraka n'olotra irairay a ho an'ny dada sy mama alefatsika ny mozika mitsangana daholytsika mitehaka fety be jobily volamena 50 taona ndaotsika hideran'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompon'ny fiangonana lohan'ny fiangonana FPVM rehefa tsy maty ohatr'izay tsika tenena mafy ny fitiavan'Andriamanitra ray a ny fiadanan'ny tompo ho amin'ny tsirairay mandrakizay satria tianao Jesosy. Ataovy mandraverana eny amin'ny fitoerany a dia mangataka ny oindia androso anao ny anjara irany. Tehaka foantsika aloha e aza reraka mitehaka fa dada sy mama nge 50 taona zay e nanatantenany ny asan'Andriamanitra oindia mandroso ianao. mahazo toerana daholo amin'izay tsika to. Sei. So. Sei. Was für sein? Ity za moa tena tankeo maraina tamin'ny fitaovavahana tamin'ny folo no nanaovana anazy fa nangatana zareo hoe verenana atao dia ho atao an'zareo cadeau an'zareo satria mahafalifaly an'zareo. Requisauro
antsonao milaza hoe tikanao tompo tsinontsino naniao kanefa de no tiavinao no tahinao no vonjenao namoizanao ny ainao halleluia 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 Jesosy io nijaly anao niaritrany mafiko ho famonjeny ireo olonao nivelesina ny vatanao nalatsaka ny ranao ho fanavotanay Halleluia, 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 halleluia. Jesosy be fitiavana no nanometanana hitondray ho amin'ny mazava no toany anyao ralavo nomeny erao raha rerakena vaoziny ny fiainako halleluia halleluia Halleluia, 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 halleluia. Merci Wendy. Anolotra fanatitra amin'izay tsika izao hiaraka amin'ny Dada dia marana ny fotoana. Dada nolotra fanatitra amin'izay Dada dia marana ny fotoana. Zafady tompoko. dia anolotra ny fanatitra antsika izao mifaly miravoravo eo anatrehany tompo mihitsy ianao dia maninona hoany homeny anao izay rehetra irin'ny fonao iravoravo amintsika 10 taona tsy nandao antsika mihitsy izy mandraka tiany androany mbola ho amin'ny taranaka faramandimby hitsinjaka eo anatrehantsika tsangantsika rehetrarehetra mamiko indrindra ianao Jesosy mpiainy vavaka. Akavia Jesosy ame
iana tsy miova mamana tombo vavanao amin'ny sorehetra zay natanao a traminy kely indrindra tsy ambony sosio misaotrana tsy manana tsy mananao a tsy manana fampiane fahasoavana natanao atraminy kely ambony jesosy io misaotrana Hallelujah, 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 ambony be hallelujah, amen. Teka moafany tombotsi misaotra Jesosy noho ny fitantananao ny FPVM nandritra ny taona maro, meno fahasalamana, meno fanasitranana, no meno vahaolana, vokatra ny fona tanteraka nanomezana ianao a izao fanatitra izao, na kely iny Jesosy na be iny Jesosy a raha iso mba ampitony ny fahatezeranao aminay. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any. Halleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony ny maro, enika voninahitra tany rehetra. Amen. Raisonjodrano ho Jehova tompony maro aminao, aza matahotra ianao ary aza merikerika foana fa izaho Jehova Andriamanitra ao ane no mitantana ny tananao amin'ny sandroka vanan'ny fahamarinana, ombanao amin'izay alenao rehetra, ary Jesosy zokinao malalanao miteny hoe mbola hivavaka ho anao foana ary FPVM mba tsy ho levona amin'ny finoanareo. Sotra tompo anao ny deranao ny aja anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia manangatanana daholo tsika manao ny hira faraika amby 370 hoe engane ka ombanareo Jesosy izay aty amin'ny pilipitra mitsodrano anareo a, nareo rehetrarehetra koa manangatanana mitsodrano anao ety a, mba ho samy ela velona daholo amin'ity tany ity. Engane ka ombana Jesosy natusy anazava ampahery lalandava engane ka ombana Jesosy ombana 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 wane Jesosy ombana 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 Jesosy enganeka ombana Jesosy. Teka ho atomitsika sotra Jesosy voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any. Halleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, enika tany rehetra. Tanteraka tokony izany amin'ny anaran'ny zanaka ary ny fanahy masina. Dia mahereza ho samy tratran'ny Krismasy tsy ho ela daholo tompoko lahy sy tompoko vavy.